La 4G Batelma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nirefitra amboma mandadatra ranomaso tany Andilana Avaratra distrikana Amparafaravoura ny ariva teo fa noho ny tsy fanekeny ny vahoaka ny anakatonana ny karera fitrandrana Biril. Nisy ny naratra vokatr'izany, tao ihany koa ireo voasambotra. Fitaovam-pitsaboana manampy ny hery fiarovana ny vatana natao ampiana ny vesatry ny fisehoan'ny aretina ny vaksiny raha nambaran'ny mpitsabo. Tsy tokony atao ambany zavatra ihany nefa na izany azy sa ny fampiaran'ireo fepetra sakana rehetra. Alina no nigady natao amin'ny CHUGRA ny vata mangatsiaka n'ilay mpitsabo namon'ny ainy atao fianaran-tsoa anaovana autopsie. Tsy maintsy miroso izao dingana izao ahitana ny marina rehetra raha ny fanazavana azo. Tsy voaloharam-potoana ny karaman'ny lehiben'ny fokotany sy ny lefiny saika manerana ny fokotany rehetra eto Madagasikara. Tokony hojerena manokana ny fanomezan-danja azy ireo sy ny fitsinjaram-pahefana tena isa raha ny fanazavana azo. Vaksiny telo faingo 10,000 lafitrisy dozy izay nampanantenan'ireo filoham-panjakana mpikambana ao anatin'ny G20 amin'ireo firenena mahantra mandritra ny visioconférence izay nitanteran'izy ireo. Nadidin'ireo avy hatrany. Finandro tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao nirefitra ny baoba mandadatra ranomaso tany Andilana Avaratra distrika Amparafaravoura ny aniva teo noho ny tsy faneken'ny vahoaka ny anakatonana ny karera fitrandrana Biril. Nisy ny naratra vokadrany sy atao ihany koa ireo voasambotra. Io ny nasaina. Androany no niroso tamin'ny fanakatona tanteraka ny karera fitrandrana Biril ao Andilana Avaratra distrikana Amparafaravoura ny tompon'andraiki-panjakana tany Antoirana izay nitarihy ny prefet. Efa nanodidina ny karera ny vahoaka izay tsy nanaiky ny anakatonana ity toeram-pitrandrana ity noho izany mamelona olona maro karaikitra ny fifandonana teo ampitandro filaminana sy ny vahoaka. Revo nanomboka ny lanjalepakarita ny vahoaka dia teo amin'ny folakalo teo amin'ny 4 ariva tamin'ny 3 ariva na hatramin'ny 4 teo izany dia tonga ny maramila sy ny polisy ary ny zandary no nandravan'ireo vahoaka amina bomba lacrymogène eny ny tanàna eny Andilana dia miparitaka ny vahoaka ary pobasy tena pobasy misy ohatr'izany iarany tanàna atao amin'ny tanàn'ny Andilana dia avy eo tsy vitan'ny pobasy fa nisy olona anankitelo maty ny sasany misy voatifitra tamin'ny tendany ary misy voatifitra tamin'ny lohany fa ny tandro filaminana tsy mety miarany tena izy hoe mamy zany izany tsy tokony tifitra zany fa tokony izy tsy tokony tifitra basy fa tokony fampitandremana fotsiny ny atao fa tsy tokony tifirina le olona ka io misy aina hovokiana dia ny ainan'olona tifirina ny olona maratra zao efatra ny tata voatonga tianiko vo zao dia telo maty. Manamafy izay fisy ny namony ainy izay ihany koa ny ben'ny tanàna any Antoirana. Ny naraka aloha zany atreto le olona voatifitra anaky-efatra dia ny roa efa malaza hoe maty satria io moa dia atao spesialy anakany Amparafaravoura le izy fa ny tena tsy mahazo aina amin'izao le zaza nambevazy any amin'ny hôpitaly sentsy le gaz lacrymogène satria le teto amin'ny ville mihitsy nisangany le zava-misy eo. Tsy marina ny filazana fa nisy namony ainy ny commandant du groupement Alotra Mangoro ny naratra sy ny voasambotra anaovana fanadihadiana no nisy. Tonga taty zay fa nisy vahoaka vonona teo marina fa le vahoaka teo moa zany dia efa somary mamy daholo tena tsisy azy mifampiresahana dia efa vonona ny andrinay amin'ny fa hoe vonona ny fandrona zany tao anatin'le fifanosehana no nisy ny olona naratra misy olona voatoraka le vatiny olona avy eny ambony ihany koa dia hatreto aloha zany ny hitanay fa mbola vonjy maika telo naratra hitanay.
efa mampitety efa ao an-dalana mbola mijery zegny any amin'ny hôpitaly manodidina eto sy eto an-tanàna zany fa zay aloha ny hita teto tsy marina voalaza teto hoe misy mafy anankiroa zay efa misy miteny zany tsy misy fampiasana basy hoe basy mahery vai fa tena le juste ao anatin'le hoe manaraka ny ara-dalàna zany araka ny réquisition ihany koa zay nomeny andriamatoa préfet le valo no sambotra zany teto zay anaovana fanadihadiana moa izy hoe inona tonga le olona reo mamy daholo tsy maintsy misy olona tao ambadika izany zany zay no antananaovana le fisamborana ihany koa. Araka izany samy manana ny filazany amin'ny fisina ainana fohy na tsy ireo tompon'andraikitra any an-toerana andrasana ny tatitra ofisialy atreto milamina ny toedra raha ao andilana varatra araka ny tatitra avy amin'ny mpitandro filaminana andrasana ny hotohiny raharaha. Tafatsangana ny fikambanana ivondronany ireo mpisehatra ao amin'ny karera fitradrana Berila ao andilana avaratra distrika Parafaravola taorina disadisanisy tany ao toerana io na saina. Ny lanja sorobavety androany ireo mpiasa sy ireo mpahazo tombotsoa amin'ny fitrandrana Berila ao amin'ny karera nandilana avaratra distrika na Parafaravola mitaky ny anokafana ity karera ity. Nisy ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana. Toeram-pitrandrana izay nakatona noho ny fisiany disadisa sy fifandonana teo amin'ny sampitrandraka. Noho io natsangana ny fikambanana miaramita na miara-mitantana izay ahitana ny solontenan'ireo foko 7 mitrandraka ao amin'ity karera ity. Ity fikambanana ity araka izany no hiezaka hisoroka ny disadisa eo amin'ny sampitrandraka fa ihany koa eo amin'ny mpitrandraka sy ny tompon'andrakim-panjakana any an-toerana. Miaraka amin'ireo vahoaka mitaky ny anokafana ny karera ny fikambanana. Hevitra fikambanana fanakatona ny karera vonona izay anatanteraka ny fepetra rehetra izay petraka ny fitondram-panjakana fa izay kosa dia mangataka farany izay aingana ny anosokafana an'izy satria mijaly ny vahoaka eto toerana satria efa 2 herinandro izay nanakatonana io karera io ka dia hitanay fa misy fiatraikany ara-ekônomia zany eto amin'ny toerana andilana varatra ary ny tena mampatahotra dia mety hiteraka korontana sy hiteraka lafiny ara-pandriampahalemana izany fanakatona izany. Na voalaza aza fa mikatona ny karera misy andian'olona mitrandraka ihany hoy ireo mponina izay tsy fantatra mazava ny fahazahon-dalana anatanterahana izany. Ny eto zany aloha amin'izao dia mivoaka mivady fa ny olana amin'izao zany dia hidiny karera tonga teto ny préfet ny Ambatondrazaka sy ny misy zandary misy hoe député inona tonga hoe anakatona an'ilay karera araka ny tenin'izy ireo hoe 3 andro zareo no anakatona an'ilay karera dia afaka 3 andro dia hosokafana an'ilay karera. Le 3 andro ny tenen'jareo fa tapitra tamin'ny sabotsy dia ny olana nefa zay mampiasa olona amin'ny karera zay mampiasa olona amin'ny karera nefa misakafo daholo ireo olona reo zareo nefa ny tapitra le 3 andro ny tenen'jareo zareo hatramin'izao tsy miverina le teritery zay sao ohatra hoe tenen'jareo tenenina le izy mihidy nefa ao anatin'izay mihidy zay mbola misy olona miasa ihany nefa mbola zay mandalo le olona mbola ino olona miasa indray. Ankoatra ireo malagasy avy amin'ny lafivaliny nosy tonga mitrandraka sy mividy Berila eto amin'ity toerana ity misy ihany koa ireo teratany vahiny izay mitombo isany an-toerana amin'izao fotoana izao. Andazana ny fanapa-kevitra ireo tompon'andraikitra isan-tokony ny amin'ny fanokafana na tsy ity karera ity noho izao toedra raha mihamafana any an-toerana izao. Fitaovam-pitsaboana manampy hery fiarovana ny vatana, manampy ny vesatry ny fisehon'ny aretina ny vaksiny raha nambaran'ny mpitsabo tsy tokony atao ambanin-javatra na izany azy ny fampiarana ireo fepetra sakana rehetra gaeton Andriatsilavo. Mitohy hatrany ny fanaovana vaksiny atao amintsika araka ny fandaminana napetraka ny mpitondra fanjakana ary efa tonga eny amin'ireo faritra manerana ny nosy ny anjaran'izy ireo araka ny fitsinjarana.
Isan'izany ohatra ny any amin'ny faritra Androy, Matsaitrambony, Atsimo-Atsinanana sy ny sisa. Atreto, faritra 7 nefa niroso tamin'ny fanatanterahana ny vaksiny, miaraka amin'ny Analamanga, Vakinankaratra, faritra Tsinanana sy Boeny. Niteraka resabe tao aorian'ny fanaovam-baksiny tao Matsaitrambony, nafatesany ilay mpitsabo. Amin'izao fotoana, miroso amin'ny fanaovana fanadihadiana ny tompona andraikitra, ahitana ny marina mahakasika ny zava-nitranga tamin'ny tany Fianaratsoa. Antony nitondrana ny razana eto Antananarivo, anaovana ny autopsie ary andrasana hatreto ny vokatra izay. Na izany azy, mizotra antsakany sy andavany ny fanaovam-baksiny, entina hiadiana amin'ny valanaretina COVID-19 raha ny fanazavana. Tsy tokony ho adino ihany koa fa fitaovam-pitsaboana manampy ny hery fiarovan'ny vatana ary natao hiaro sy ampihena ny vesatry ny fisehon'ny aretina ny vaksiny raha ny nambarany mpitsabo. Izany hoe, tsy maintsy ary tokony hitandrana trano ny isam-batan'olona na eo aza ny fisiany vaksiny izay. Ny fianan'ny tany ireo tranga, manampy izany ny fianan'ny tany ireo tranga sy ireo marary anatin'ny fasarotana na ny forma grave ary ireo nahiditra hopitaly. Tokony ho mailo trany na dia niroso tamin'ny fanakatonana ireo CTC sasany sy ireo hôtel hopitaly sasany aza isika. Tsy tokony isioka raha tsy tafavoaky ny ala araka ny fomba fitenenana. Mbola hita amintsika ny valanaretina ka tsy tokony hisy ny fitangoronana, fifampikasoana betsaka ka tsy mametraka arovavaorona sy ny maro hafa. Tranga efa nisy teto amintsika ny taona 2020, ny enany tranga, ny vatsy kelikely ny fepetra, saingy nisy fotoana niverina niakatra indray ny tany ireo nahitana ny tsimbokaretina. Tsy hita maso ny COVID-19 ary ny fitangoronana sy ny fifampikasoana amin'ireo marary no mampianaka azy ao anatin'ny fotoana fohy. Mafy ho an'ny malagasy ny fiatrehana ny fihiboana tao anatin'izay volana maromaro izay no ny fahasairana na mianjady. Ny fihiboana izay niteraka fikorontanana teo amin'ny asa fivelomana, ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana, ny ara-pinoana sy ny sisa. Ia mafy kokoa izany raha sanatrika miverina miakatra ny ta noho ny tsy fitandremana. Alina ny gadona atao amin'ny CHJR ny vatamangatsika ny ilay mpitsabo namony eny atao Fianaratsoa anaovana autopsie. Tsy maintsy miroso izao dingana izao ahitana ny marina rehetra raha ny fanazavana azo fanampanazavana. Eto anatrehan'ny zavatra mitranga izay namoizantsika eto amin'ny mpiasan'ny fahasalamana mpiara-miasa tany Fianaratsoa dia i dokotera Asina Raherimandimby izany dia mitondra ny teny fampiononana ny ministera manontolo amin'ny fianakaviana mampahery ary mampitraka amin'izao zavatra mitranga izao. Ny antom-pisiana faharoa dia mitondra fanazavana kely amin'ny antony nitondrana ny razana niakatra aty Antananarivo. Rahantsika mahafantatra fa ao anatin'ny toromarika inisiativa COVAX dia misy lalàna mibaiko rehefa misy tranga mampiaya miseho dia tsy maintsy manao fanadihadiana. Dia ao anatin'izay fanaovana fanadihadiana izay no nitondrana ny razana niakatra aty Antananarivo anaovana ny autopsie mba hahafantarana ny marina ny zavatra nitranga tamin'ny dokotera tany Fianaratsoa. Miantso ny fiangonana rehetra mpaneny lakolosy noho ny fetin'ny Pentecoste ny filohan'ny FFKM ho fiombonan'ny mpino kristianina rehetra. Eo ny nasany. Nanao fanambarana iombonana ireo filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara amin'izao fetin'ny Pentecosta izao ary miantso ny fiangonana rehetra ampaneny lakolosy ho an'ny fiombonan'ny mpino ho an'ny andro ny rampitso. Antso manokana avy amin'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara noho ny fetin'ny Pentecosta. Amin'izao andro ny Pentecosta izao, ny filoham-piangonana miombona ao amin'ny FFKM dia miantso ny fiangonana kristiana rehetra manerana ny nosy mba hiaraka hampaneno ny lakolosy ny alahady ny Pentecosta 3 Mey 2020 amin'ny 9 maraina. Dia mirary atika ho avita soa tsara ty fetin'ny Pentecosta ity toko. Tsy ivona afaka misokatra ny toeram-pivavahana rehetra anatin'ny faritra mikatona. Mbola tsy misokatra kosa ny fiangonana na ny moskeo any Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano, Ambohidratrimo, Antsirabe voalohany, Fianaratsoa voalohany ary Taolagnaro. Any an-tokantrano araka izany ireo mpino amin'ireo distrika voalaza ireo no ankalaza ny fetin'ny Pentecoste amin'ity taona ity.
ireo antotanisa mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina covid-19 indray nentina aminao anatin'ity fanadidina manaraka itiny antsipiriny zay miantarandrianay. Araka ny tarehimarika avy ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, olona 7 indray no lavin'ny valanaretina covid-19 manerana ny nosy omaly fa 20 ny volana May 2024. Tamin'ny fitiliana misy 7 sy 900 totosaina. 20 ireo tranga vaovao vao marina ka ny 7 no avy eto amin'ny faritran'ny Lalamanga izay mitsinjara toy izao: 3 tao Ambohidratrimo, 4 Antananarivo Atsimondrano, 7 Antananarivo Avaradrano ary 20 Antananarivo Renivohitra. Ny ampy 150 kosa ireo sitrana somatsara tao anatin'ny 420 ora. Hatramin'ny omaly, misy 20 sy 700 ireo manaraka fitsaboana manerana ny nosy, raha toa ka 10 sy 300 ireo marary manana fahasarotana. Lafa mavao hafa kosa indray dia mitombo isa ireo tanora miroso amin'ny fisoratam-panambadiana eny anivon'ny commune Ambavady tokana. Antony maro mahatonga izany raha ny fanadina natao teny amin'ny toerana gato Andretsilavo. Maro amin'ireo mpitondra tanàna no nanafoana ny fisoratam-panambadiana asabotsy noho ny fisian'ny fiboahana tanteraka. Araka izany, betsaka ireo mpivady nandroso ray na 2 andro mialoha ny daty voatondro. Eto amin'ny commune Ambavady tokana, ny tombo ny isan'ireo tanora miroso amin'ny fisoratam-panambadiana raha ny fanadidina natao teny antoerany. Tsy maintsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana takina ireo mpisoratra ary tsy mihoatra ny 20 no afaka manatrika. Tena betsaka mihitsy ny soram-panambadiana, tena betsaka mihitsy ary somary manala ohatra sasany hoe mba ilana le dépense nga. Tena famaika aza ny tanora le soram-panambadiana atao anatin'izao amena zao tena betsaka mihitsy. Moa misy zany ny olona hoe ny zazakely misy efa teraka mihitsy dia tsy maintsy vonjena ihany koa le soratra mba vonjena le zazakely zany. Izy efa tsy afaka manao mariage am-piangonana, ny espace rahateo fa fona araka le fepetrana betaka amin'ny fanjakana iny. Dia ny soram-panambadiana zany mba famezana efa fahapon'ny olona dia noferana tsy mihoatra ny 20 no manatrika ny soram-panambadiana. Noho ny amehana ara-pahasalamana, azo atao ny manao fisoratam-panambadiana mivoaka ny biraon'ny boriboritany sy ny commune, saingy mila fahazon-dalana manokana avy amin'ny fitsarana ary antony manokana ihany koa no anomezana izany, toy ny hoe marary tsy afaka mitsangana eo am-pandriana ny iray amin'ireo mpisoratra. Ny fisoratana no isitrahana izy ireo ny izony ahafana mangataka ordonnance. Ny fangatahana io fahazon-dalana manokana amin'ny fitsarana io izay mbola sarotra ny manantanteraka azy amin'izao fotoana. Taka mazatra anaraka dokavatra isika melohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Kifindray e! Wikif Max 4G, big batterie, KiOS, afaka atao hotspot wifi ary 79 000 ariary TTC fotsiny eny amin'ny Telma Shop. Vidin'izao fa sady mahazo bonus ianao. Telma, safidiko maitso malagasy. Ankafiziny baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020 araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement Evasion ray volana dia 5,5 ariary. Les bouquets Canal Plus. Mandrosola sonora, Universal Emporian no vanarinao Batimax eto Tsaralalany. Ohatra moderna be mihitsy ato Ny magasin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miovaka. Ndahora fa mila manampy fitaovana mihitsy azo satria nahafapo ilay milina fitombariny vidiko tato. Ho atsika tatsaha, tongava mitsidika amin'ny Batimax ao Tsaralalana. Fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena, décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary.
baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020 araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement évasion ray volana dia 5,9 ariary. Les bouquets Canal+. Maman Lisa, c'est l'heure. Ok, Marcos. Ah, Charles. C'est normal. Pas de presto, you. Ah, pas bon, hein? Chara salahe, presto. Chara manafo, presto. Atola soupe, presto. Atomi sao, presto. Tianta ulbe, presto. Mafka musare, presto. Elle est délicieuse, presto. Maman Lisa, yente. Presto. Maman, coucou, ah. Fitinjato ariary. Miditra tapany faharoa ny vaovao isika. Manatombo 5.9 miliara dolara ny famatsimbola izay ilain'ny firenena afrikana hiatrehana ny valanaretina Covid-19 araka ny vinavina Fonds monétaire international miantarandriana. Fepetra maro no tokony atao ahafahan'ny firenena afrikana miatrika ny krizy ara-toekarena nateraka ny Covid-19 araka ny fehi-kevitra nivoaka taorian'ny fionana tampony mikasika ny famatsimbola ny toekarena ho an'ny firenena afrikana nitotosaina tao Paris. Namafisy ny FMI na ny Fonds monétaire international fa ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 manatombo any amin'ny 5.9 miliara dolara any ny famatsimbola ilain'ny firenena afrikana ahafahan'izy ireo miatrika ny fiatraikan'ny Covid-19. Fantatra fa maro ny firenena aty Afrika nametraka plan de relance économique hanavotana ny toekarena saingy maro amin'izy ireo no tsy manana fahefanana totosana izany tanteraka antony mazava-dehibe ny fisian'ny famatsimbola. Toanan'izy ireo araka ity tatitra ity ihany koa ny fisian'ny système financier international mba hisian'ny fahefanara-bola izay ampy hijerena ny toekarena afrikana. Tokony isy farany izay angana raha ny fanazavana ny fanapahan-kevitra mikasika ny DTS na ny droit de tirage spéciaux avy amin'ny FMI izay tokony hatratra 500 miliara dolara. Mikasika ny trosan'ny fanjakana amin'ny anivelana ny dette publique extérieure. Ho an'ireo firenena afrikana lasibatra indrindra amin'izao krizy izao, miatratra ny fanapahan-kevitra ny volana novambra 2023 mikasika ny ISSD na ny initiative de suspension du service de la dette tontosain'ny G20 sy ny Club de Paris. Etsekilan'izay namafisina ihany koa ny mazava-dehibe ny fanafainganana ny fanaovam-bakisiny ny vahoaka sy ny fanapariana izany ahafahana miady amin'ny valanaretina Covid-19. Notsindriana tamin'izany fa ilaina ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanafainganana sy ny famokarana vaksiny mba hisian'ny famokarana eto an-toerana fa tsy voatery amin'ny alalan'ny fanafarana ihany. Firenena miisa 7 moa no nandray anjara tamin'ity fionana an-tampony ity, isan'izany ohatra i Mali, Maroc, Maurice, Rwanda, Sénégal, Chine, Comores sy ny maro hafa. Isan'ny firenena aty Afrika tsy nandray anjara tamin'izany ankilan'i Madagasikara. Tsy voaloha ara-potoana ny karaman'ny lehiben'ny fokotany sy ny lefiny saika manerana ny fokotany rehetra eto Madagasikara. Ny farany taona 2020 no nahazo izany farany ohatra raha ny fokotany anaty hazo isotry. Yves Richard. Efa tany taondasa no nandray ny karaman'ny farany ireo tompona andraikitra voalohany eny anivon'ny ankamaroan'ny fokotany saika manerana ny Madagasikara. Isan'izany eo anivon'ny fokotany anaty hazo isotry eto Antananarivo renivohitra. Efatr'izay no nitarazoka ny fandoavana ny karamany izy ireo hoy ny lehiben'ny fokotany eny an-toerana. Ny fokotany mandritra ny fitantanana zany aloha ny hoe indemnité dia efatralina no an'ny se fokotany ary 2 alina no an'ny lefitra. Saingy io koa matetika tsy mbola ino moa zany tsy voaefa fa miandry tsy haiko hoe amam-bola na arakarak'izay fahazahoan'ny fanjakana manome azy angamba satria misy fotoana misy em-bola ohatr'izany tsy mbola tonga le izy. Tsy dia haiko tsony moa zany hoe 4 volana any zay na 4 volana fa ela ihany aloha zay hoe tsy nandraisa fokotany nefa naharitraritra izy zay.
4 ny karama ny lehibe ny fokotany raha toka 2 ny anylefitra treto. Efa nandritra ny 20 taona no tsy nisy fisondrotany ny karama araka ny fanazavana. Tsy araka amin'ny feo mandeha amin'ny fametrahana ny fitsinja ara-pahefana tena izy araka izany ny fijerena ny fokotany. Izy ireo izay manatanteraka ny asa sy ny baiko eny fotony. Tiako ihany mampita an'ity amin'ny fanjakana satria ohatrany hoe ny mpitondra fokotany toa tsy mba tsaroan'ny fanjakana mihitsy. Ny ministera rehetra nge isaky ny misy zavatra atao dia tsy maintsy fokotany zay ny mifanerasera be amin'ny vahoaka no reny fanatanterahana baiko. Ary amin'izao fa resaka Covid zao ninona fanambarana ataon'ny filoham-pirenena dia ny lehibean'ny fokotany sy mipiara-miasa aminy aloha no voalohany manatanteraka an'ireny. Ohatra hoe hanao confinement tsika dia misongadina mihitsy fa tsy maintsy fokotany manentana sy miteny sy mitety vahoaka amin'ny tokony fanajana an'izay fepetra izay. Ankoatra ny fikatsoan'ny asa fampandrosoana eny fotony, mampirongatra ny kolikoly ny tsy fanomezan-danja ny lehiben'ny fokotany sy ny lefitra. Tafiditra anatin'izay ny tranga nandritra ny hetsika sosialim-bahoaka ny entin'ny fitondrana nanampiana ny mponina manoloana ny Covid-19 izay na voatontonona tompon'andraikitra teny anivony fokotany maro. Lafa mavahoafa kosa indray dia horingana ny 500 ny zava-mananaina eto ambony tany atao anatin'ny 100 taona raha ny tombona izay nataony ireo manam-pahaizana. Tombona izay tokony anaititra ny rehetra hiaro ny tontolo iainana. Ionona saina. Miazakazaka ny fahasimban'ny tontolo iainana na eo aza ny ezaka ataon'ny firenena maro maneran-tany amin'ny fiarovana azy. Tsy vitsy ihany koa ireo miasa mamotika. Araka ny tombana ara-tsiantifika nataon'ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana, ny antsasaky ny zava-mananaina misy eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao no ringana atao anatin'ny 100 taona manaraka no hifahasimban'ny tontolo iainana io. Ho an'i Madagasikara, ny fampananana asa ireo olona mipetraka manamorona ireny valan-javaboary ireny no isan'ny tokony atao laharam-pahamehana hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Fa ny asa fiarovana ny tontolo iainana dia tokony hifanindran-dalana hatrany amin'ny asa firosoana any amin'ny fandrosoana lovain-jafy. Tokony hojerena araka izany ny fahafahan'ny mponina, indrindra ny eny fotony, mivelona sy miaina mba handraisan'izy ireo anjara ihany koa amin'ny asa fiarovana. Ny fampiroboroboana ny asa mampidi-bola maharitra ho an'ny mponina mivelona manodidina ny faritra rovana dia heverina fa manampy betsaka amin'ny fitantanana ireny faritra ireny. Tsy afaka ny ambo ny avita irery anefa izahay ato amin'ny ministera ny tontolo iainana satria anisan'ny tokony hitondra vahaolana amin'ny olana sedraina isika rehetra tsy ankanavaka satria mifameno tokoa ny asa ataontsika. Iteto Madagasikara avokoa ny 500 ny karazany zava-mananaina maneran-tany, saingy tany-dondoza izany no ny fisindreo miary any anatin'ireny faritra rovana ireny, antony tokony hitadiavana vahaolana matipaika sy azo tsapain-tanana fa tsy ho kabary fotsiny ihany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Andraikitra izay tokony ho raisiny tsiraray araka ny loha hevitra noraisina tamin'ity andro iraisampirenena ho an'ny zava-mananaina ity izay no marihana androany dia ny hoe anisan'ny vahaolana isika. Vatosoa agaty manodidina 500 taona isam-bolana no mivoaka amin'ny Serana-Tsambony Maintirano faritra Melaky. Tsy mahazo tombony amin'ireo vato ireo anefa ny mponina ary tsy misy ny tamberi-bidy miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Antony tsy ara-dalàna avokoa ny 7.9 isanjaton'ny izany. Gaetan Andriatsilava. Manana renak'ibony tany maro ny faritra Melaka ka ny karazana vatosoa agaty no mampalaza azy. Amin'ny ankapobeny, vato manodidina ny 500 taona eo no mivoaka ny Serana-Tsambony Maintirano isaky ny volana. Manodidina ny 2,000 ireo mpitrandraka ao an-toerana, ahitana teratany malagasy sy teratany sinoa, saingy tsy misy ao anatin'ny sehatra ara-dalàna avokoa. Ny 7.9 isanjato amin'ireo milaza ho mpitrandraka ireo araka ny fanambarana ireo tompon'andraiky mpanjakana sy ny olom-boafity ao amin'ny distrikany Maintirano. Fanampin'izay, tsy mahazo tombony avy amin'ireo arenan-kibony tany ao an-toerana ny mponina. Tsy misy ihany koa ny tamberim-bidy miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Satria efa toerana amin'ny azo alalana izay zany tsy manana kely ny afaka nanao. Dia vao maika zareo zany tena mandeha partout isika. Zao ny abereo, ny sinoa mandeha mihitsy mandeha avotra. Mandeha se déplacer. Ohatrany hoe namela lalana nanome force hoe andehana atao mandeha partout ba. Nidinay fotony tany atoerana ny minisitra tompon'andraikitra niona tamin'ireo mpandraharaha misehatra eo amin'ny vatosoa. Taoriny ny fionana tapaka fa omena fepotona ireo mpandraharaha tsy ankanavaka misehatra amin'ny fitrandrahana vatosoa amin'ny faritra Melaky hiditra ao amin'ny ara-dalàna. Ny antson'ny tompon'andraikitra ara-panjakana ao an-toerana ihany koa ny minisitra ka ao anatin'ny ara-dalàna sy ara-drary ny atranony ny fepetra rehetra ho raisina
ialana amin'ny savorivory sy ny tsy fifankazahoan-kevitra. Hita fa misy ny arenakibon'ny tany singanina manokana ny vato izay tena asa fiveloman'ny olona aty. Kanefa kosa nefa fantatra fa maro amin'izy ireo no tsy ao anatin'ny ara-dalàna. Fa rehefa natao ny fifampiresahana sy ny fanentanana dia maneho ny fahavononana izy ireo hiditra ao anatin'izany ara-dalàna izany. Ny fanambo ny fanjakana dia ny amin'ny arenakibon'ny tany dia mba fanohitra tokoa hitondra fampandrosoana na any anivon'ny commune na eto anivon'ny faritra na ho an'ny firenena manontolo ka mba hisy tamberimbidy hiditra ao anatin'ny kitapon'olom-panjakana fa mba hisy ihany koa ny asa fampandrosoana hoentin'ireo mpiantsehatra. Mifanindran-dalana amin'izany nambara fa isan'ny distrika ametrahana birao ifotony ny arenakibon'ny tany na ny bureau d'administration minière BAM ao Maintirano amin'ity taona araka amin'ny 24 ity. Eo ampiandrasana ny fijoroan'ny BAM ao Maintirano afanganana ny fametrahana ny fitaleovam-paritra ny arenakibon'ny tany ao amin'ny faritra Melaky. Antony mbola ho boeny ny fitaleovam-paritra ho an'ny Boeny, Betsiboka, Sofia ary Melaky amin'izao fotoana ka mampanano sarotra ny fikarakarana ny taratasy ho an'ireo mpilaraharaha eo amin'ny sehatry ny arenakibon'ny tany amin'ireo faritra ireo. Hatramin'ny nanomboan'ny valinaretina misidra olana ny tontolon'ny fanamafisam-peo eto amintsika. Manana fahasarotana ara-bolagoavana ireo mpisehatra. Ny makasika izay indray noarahanao anatin'ny fandarana alalino rapitro amin'ny fitora arivo eto amin'ny Cool TV. Arahoariny ampany amin'izany. Noho izay antony izay, maro ankehitriny ireo mpisehatra amin'ny fanamafisam-peo no mivarotra ny fananany sy ny fitaovany ka mitady fidiram-bola hafa ahafahana mivelona. Rehefa miresaka amin'ny namana moa zany manao an'io asa io matetika dia mifananiany hoe aleoko manao camionneur satria no vidina camion latsaka lavitra ny ofany nefany avo dia avo. Rehefa mandeha ianao mandeha amin'ny tournée mandeha amin'ny sisiny manao fety manaraka artiste sy ohatr'izany dia ny ofana camion indray no lafo noho ny ofana matériel nationaux. Nefa ny fety akalamanjana zany mitaky fanamafisam-peo avo dia avo zany matanjaka. Dia zay mahatonga an'io zavatra io zany tsy dia ahafahana hoe mivelona ka azahoana fananana goavana. Antony mahatonga ny akamaroan'ny sono tsy ho hita firy intsony ihany koa ankehitriny ny fiaraha-miasa amin'ireo fiangonana zandriny izay niroborobo teto Madagasikara nanomboka ny taona 2000. Ataontsika hoe 2020 taona lasa ngamba ny vao nanomboka mipotra tsikelikely le fiangonana zandriny. Fa tao anatin'ny FFKM daholo moa akoatran'ny Jesosy Mamonjy ny Adventiste moa zany ireo. Dia taty aoriana vao mipotra ny fiangonana zandriny ary ireo fiangonana zandriny ireo no izy vao forona dia manofa toerana akalamanjana dia izay natonga ny zareo ireo fahitako azy mila fanamafisam-peo zany dia nanomboka teo no nanomboka ireo mpanao fanamafisam-peo zany manomboka mifampiraraha mifanerasera amin'ireo mpitondra fiangonana ireo zany zay vao hoe tena niditra lalina. Dia ny akamaroan'ny mpanao sono rehetra amin'izao miara-miasa daholo efa niara-miasa tamina fiangonana satria ireo fiangonana ireo dia efa mengeza koa ohatran'ny fantarina fiangonana ihany io dia efa mitady zavatra goavana izy dia efa lasa miditra ao anatiny daholo ihany akamaroan'ny mpanao sono zany eto amintsika. Na io kely na io lehibe zany amin'izao dia matetika miara-miasa amina fiangonana daholo ny mpanao sono rehetra. Lafima vao hafa kosa indray dia nivoaka omaly ireo mpianatra Ozandara andia ny 570 ao amin'ny École de la Gendarmerie Nationale ao Ambositra. Famaranana ny fiofanana ary fametrahana galona voalohany no natao raha ny fanazavana azoka eto Andriatsilavo. No tanterana omaly ny famoahana ny andian'ny 570 ao amin'ny sekolin'ny Gendarmerie Pirenena ao Ambositra. Famaranana ny fiofanana ary fametrahana galona voalohany ho an'ireo zandary stagiaire na mpianatra rano natao mbola itoy ny fiofanana sy ny fampiarana. Izy ireo dia andeha mbola ny fiofanana rehefa avy eo hoe pratika zany fa misy le manao fiofanana zay efa manao sady ny resaka fandriam-pahalemana amin'ireo faritra zay misy azy ireo mbola tanora izy ireo vao avy nandray fiofanana teto any amin'ny toerana zay ataony fanamafisam-piofanana dia hitondra fandriam-pahalemana sy filaminana. Aparitaka avy hatrany ireo zandary mpianatra raha ireo
ka isolo ireo efa sady niofana teny anivon'ny BRS sy ny CSAO. Misy ireo olona zay efa niasa heritaona sady niasa no niofana tany amin'ireo CSAO na ny BRS sy ny BRS ireny zany zao iparitaka hameno an'ireo zay mbola tsy ampy any amin'ireo faritra zay misy azy dia ho fenona ndray mandeha ndray zany ny CSAO sy ny BRS sady miofana ndray ireo mpianatra ireo no efa miasa sady araka ny tena Andriamatoa ministra teo ka raha ny marina zany dia isy an'ireo mpianatra amin'ireto olo avy niofana androany reto zany hamonjy an'ireo toeram-pifanana BRS ny CSAO zay ato anatin'ny faritany fianaratsoa. Mahakasika ny andian'ny fahaenina amin'ny fitopolo, nilaza ny tompona andraikitra fa tsy misy fahatarana araka ny feo aelety seroa ny tetikandro ho an'ny fifaninanana hiditra ho zandary. Ankilany, tokony hitandrina ny rehetra manoloana ireo mpisoloka ka hitaky vola amin'izao akatoky ny fivoahan'ny valim-panadinana izao. Rehefa hivoaka ny valim-panadinana tahaka izao dia misy foana manao hoe mandoava vola tahaka izao na mandoava vola tahaka izao fa zaho matafiditra anao mpianatra ho zandary. Eto zany ny commande gendarmerie périenne dia manamafy hatrany. Fa fisolokiana sy fanambakana izany fa na izaho commande gendarmerie périenne tsy afaka ilaza hoe matafiditra olona anankiray fa ny fahaizana ary ny fahaizan'ny mpiadana ihery ihany no maafaka ny zandary maafaka ho mpianatra ho zandary fa tsy hoe misy zavatra mbaty ery. Ratseivina mihoatra ny roa alina ireo mpianatra ho zandary nivoaka ny sekoly ka ny 900 mahery amin'ireo no vehivavy. Ny École de la Gendarmerie Nationale Laoambositra izay mankalaza ny 570 taonany amin'ity taona 2024 ity. Nanatotosa fanavaozana lalana ato amin'ny commune Andrenivohitra Mananaravaratra ny antoko malagasy miara-miainga any antoerana izay tarihan'ny olona rary ny Irina Sidony miantarandriana. Anisan'ny toerana mampitaraina ny mpivezivezy eo amin'ny fokontany Antanakoro komina Andrenivohitra Mananaravaratra ny faratsiny lalana izay voavita vao tsy ela eo akaikin'ny sekoly katolika Notre-Dame Analapenda natsapany teo anivony antoko malagasy miara-miainga any an-toerana izay tarihin'ny olona Madagasikara voafidy tao amin'ny faritany Tomasina Ramatora ny Irina Sidony fa manana anjara biriky eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy faminampiana eo amin'ny fanatsarana ny tanàna ao Mananaravaratra ny rehetra. Nisy manoloan'izany ny fandraisana andraikitra tamin'ny fanavaozana ny foto-drafitrasa. Eto moa ny ekipa MMM manao asa fanamboaran-dalana izay hitanay sady tsapanay fô eto amin'ny toerana tio lany rano zegny ny lalana dia mitogno namagna jiaby hagnamboatra ny lalana eto dia tonga ny ekipa jiaby manatanteraka izao asa izao. Ary izao hetsika izao tsy vitan'izao ihany fa mbola hitohy amin'ny toerana manodidina izay hitanay tegna hoe ratsy. Ny sosialy sy ny politika zany tsy misaraka amin'ny ekolo e satria mitambatra izay jiaby amin'ny fampandrosoana ny distriktin'ny Mananara. Ary izy to zegny tsy hijanona anketo foa fa andeha jusqu'à ambanivohitra fô izy ke fanomboagna azy ny any to magnetra be mbolo azy. Zava-dehibe ny fiaraha-mientana amin'ny fampandrosoana araka ny fanazavana trany nanentana ny rehetra amin'ny fanajana ny fananana iombonana kosa ireto farany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray vaksiny 3.5 lavitrisa dozy izay nampanantenain'ireo filoham-panjakana mpikambana ao anivon'ny G20 ho an'ireo firenena manitra mandritry ny visioconférence izay tanterahany izy ireo fanadina. Nandritra ny fionana no tanterahany filoham-panjakana mpikambana anatin'ny G20 misy ireo firenena 20 manan-karena indrindra maneran-tany no nampanantenain'izy ireo ny hanomezan'ireo firenena manitra vaksiny 3.5 lavitrisa dozy. Tafiditra anatin'ny ezaka amin'ny fanamafisana ny fisitrahany rehetra ny vaksiny fanapahan-kevitra araka ny fanazavana. Isan'ny teboka nisongadina ihany koa ny mahakasika ny levée des brevets, izany hoe ny fanesorana ny zo manamanina ny fahitana voka-pikarohana momba ny vaksiny iray. Mahakasika io izay mbola mampizarazara hevitra maro indrindra ho an'ireo firenena nahita sy namokatra ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Tanjo izay levée de brevet izay ankilan'ny fanamorana ny fisitrahan'ny firenena rehetra ny vaksiny fanefitry ny Covid-19, ampihenana aingana ny fianaka ny valinaretina sy ny tahapahafatesana. Ankoatr'izay, noresahan'ireo filoham-panjakana mpikambana anatin'ny G20 ihany koa, nandritra ny fionana izay notanterahana tamin'ny alalan'ny visioconférence
ny fanamafisana ny fifandraisany raisam-pirenena eo amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny fiatrehana ny vaninaretina toy izao. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.